miandry anao ny diosèzy alalino ary ny finoana ka mirosoa amin'ny lalindalina sy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Inyary ototsika ry mon père raha izay litania izay novakina tamintsika teo izay azo tarafina tamin'ity litania ity ve no mety ho lalaka izora ny fiainan'ny Lucien Botovasoa. Saotra ny emerson mbola miaraba ny mpiaino koa tsika ary tamin'ny tsika farany teo dia namaky sady nivavaka namaky zany litania ny mpanetriteny soratany Ramsey tamin'ny boky fivavahana nananany amin'ny Herzog ho fanomanana Andriamanitra azy amin'izay zavatra hitranga. Hita amin'io litania io amin'ny faniriany te ho tian'olo mety nanana faniriana ho tian'olo Ramsey. Amin'ny faniriany te ho deraina mety nanana faniriana ho deraina Ramsey. Amin'ny faniriany te ho nikaja afao za Jesosy mety nanana zany faniriana zany hoe ho tiany mihoatra ny sasany hoe ho filakefsa fa Ramsey moka nanatsaina be nitokisan'olo be misy dia nangatahana hevitra amin'ny faniriana te ampiadanina amin'ny tahotra mety natahotra hoe sao alambaraka Ramsey amin'ny tatra sao tebaina amin'ny tatra sao atositosika ny sasany amin'ny tatra sao andrikanirehina hano andrikanirehina tokoa Ramsey amin'ny tatra sao adinoany olo amin'ny tatra sao vazivazena amin'ny tatra sao tsiratsiraina zavatra nitranga tao amin'ny tokoa zany rehetrarehetra zany natomboka ohatran'izao ny amafany moka le zavatra dia nijoro ny antoko politika samihafa teto amin'ity faritra ity. Dia ohatran'izao zavatra nitranga nisy antoko politika roa ny fanohitra ary tena niady mihitsy ka le anankiray nifidy an'i Ramsey raha tamin'ny foronany saika nifidy amin'ny Ramsey ho sekreterany tsy nanaiky mihitsy Ramsey tsy nanaiky mihitsy ary ny tena nilaza tamin'ny vahoaka nifidy azy saika nifidy azy teo hoe miala siny aminareo za olo tena tsy fantatsareo fa tsy anatin'ny politika mihitsy tena zavatra mahavahiny ihany politika ho izy fantatrareo rehetra fa raha za dia ny raharaham-pivavahany no mamiko sy andaniako ny androko ko mifona ijato mifona inarivo olokafy no oaka ho tadiavinareo dia nitady olokafy tokoa ny olo fa le gouverneur tamin'izay Dumont tesitra tena farany tesitra nandeha nanontany an'i mon père hoe ianao mon père ve no manakana ny Ramsey tsy anaiky hitra amin'ny antoko politika dia mon père tsy niaro an'i Ramsey io tena nampalahelo an'i Ramsey tsy narovany mon père fa dia hoe hoy mon père izy ho libre afaka za tsy manakana azy fa izy no tsy mety tesitra le gouverneur niverina tao le administrateur niverina tao amin'ny fivoriana ary tena natao levolevy teo masombahoaka mihitsy Ramsey nataony hoe mpiavonavina sy te hamonjy ny fireneny sy te hanompo ny fanjakana dia nanateny niezaka hanazava Ramsey tena natao roakalika mihitsy nyroahana teo mihitsy Ramsey afabaraka tanteraka mihitsy ka tanteraka le teny hoe amin'ny tahitra sao alambaraka amin'ny tahitra sao tevatevaina amin'ny tahitra sao tsiratsiraina efa fantany mialoha zavatra tahaka an'izay ka tena niaina an'izay kanefa inona palahelo fa nanomboka tamin'izay dia nataon'olo hoe nampiandaneny tamin'ny antoko politika anankiray nefa tsy marina tarahina tamin'ny Père Louis de Guiche moa i Ramsey tamin'izay zao ny zavatra nitranga tao akory moa zavatra efa teo zavatra nipetraka io na dia tsy nahiny dia ny hafarany moa koa fantany hoe hisy zavatra dia matetika izy nilaza tamin'ny vadiny sy hadigny aho ho izy nefa tsy malahelo iriko ny ho faty fa ho sambatra ianareo ilaozako ihany mampalahelo zay ny teny ary tamin'ny rainy ray volana mialohan'ny fotoana efa 7 zay efa 47 volana février dia nilaza tamin'ny rainy tany atany taria tolandambo taninary avaritry taninary nanana tany anaty ala zareo dia niteny tamin'ny rainy izy hoe efa akaiky ny fotoako asa ray volana angasisa gaga rainy hoe ianao salama sara tsy misy sao fa misy hamono anao ahoana olezanao an'izany izy hiany mampalahelo dia tsy misy soa napetraka ho anao aba afatany hatramin'ny andro zay dia nilaza izy hoe tamin'ny fianakaviana
hisy ho vononsika menaka fa tsy ho faty daholo fa angamba anankiray ihany ny tenany zany koa mareza foagna reo miakina amin'Andriamanitra ary matokia zay ny zavatra hitana dia hita hoe amin'ny mahafransiskana anazy amin'ny mahafikambanana azy zany hoe mahafohy ny zavatra rehetrarehetra ao sy ny faniriany teo sambatra no ny omanana anatin'izay ary tena nomanin'Andriamanitra mihitsy olo io ho martira martira ny fitiavana martira ny finoana sinahiny zay fa zavatra sy sinahiny mihitsy aloha io moka araka ny voalaziko teo sy niditra raharaha politika fa io ny nahavoana azy azo everina zany mon père fa io toesaina tia vavaka sady nizoro tamin'ny heviny io no antony ray isan'ny namonon'olo anazy io emerson sarotra ho antsika ny milaza an'izay sika mahita ny zavatra nitranga fa ny antony sy ny ao am-pony olo sy ny ao an-tsainy olo nanaovany an'izay sy haitsika io igny sy ambaratelon'ny olo mety manana hevitra samihafa ny olo tsy sasany mety hilaza hoe ao ny ratsy fanahy ao ny fialonana ao ny ady eo atoerana eo ao ny raharaha politika ao ny raharaha mpivavahana miala siny emerson za tsy te hita fa fantatra dia nijoro izy nijoro izy raha mise vaiko izy sy mandainga raha mise nijoro amin'ny maha kristianina azy dia rehefa nitranga le zavatra tian'olo arovana izy matoa ny rainy nampianso rainy moko tanatiany antoko MDRM fa rainy nanalekaritra ny antoko MDRM sy afaka niaro any zanany no ny rivotra mahafanina izy tamin'izay kanefa fantatry ny ray izay hanjoany zanany dia nafenony rehefa nipoaka ny raharaha teto harivany io atoandrony io ihany androny sapakazo nahazo baiko tamin'ny rainy miavia dia ny zandrina mise ny tonga nakazy teto sy nitondra azy tany anala ny vady aman-janany nafeniny koa fa raha mise nandeha irery any anala any misy any rainy zay dia nafeniny teo dia teo nitranga ny zavatra nisy teto tamin'izany fotoan'izany raha mise afitra tamin'izay rehefa avy eo rehefa reny hoe tamin'ny andro satria herinandro masina tamin'ny alaka misy masina namorony Jesosy Kristy Eucharistie tamin'ny zoma masina nafatezan'i Jesosy tambony calvaire tamin'ny sabosy masina nilevenan'i Kristy tapasina tamin'ny aliny tamin'ny andro paka nisangany Jesosy tamin'ny maty sy nisy fivavahany tsony teto fa fatatsika ny zavatra nitranga ka tamin'ny andro paka ireny Lucien moka niala tainy satria izy koa niaro tainy dia niverina teto taorian'ny paka lasinan'ny paka hitady vary teto an-tanàna dia rehefa niverina tany amin'ny zanany agny dia nilaza tamin'ny hoe nitadiavin'olo agnao hanaovana fivavahana amin'ny andro paka fa tsy nisy fivavaha na alahelo-losa raha mise hoe tsy nisy nampivavaka ny olo fa ry mon père sy ma sœur rehefa naitiny miramila nakany manakary tsy nisy fivavahany tsony dia tapa-kevitra raha mise hoe za nanaiky ny teny raiko fa dia tonga eto fa zao adidiko ny mamonjy ny olo agny io pergarika koa nanafatra azy pergarika raha ny marina te hanafitra azy sy hitondra azy any manakary sy izay ny hevitry ny ramise ny hevitry ny ramise tsy ilay fahateto mihisany fa hamonjy ny kristiana dia niakatra izy alarobia 6 avril tamin'izay dia niakatra izy zany dia tamin'izay ny olo mbola tsy mahazo mipetraka ao an-trano tsirairay fa any amin'ny rimaseragna amin'ilay ovrara dia agny izy ny vady aman-janany mbola tavelana tiala mbola tagny dia rehefa hita hoe mba milamindaminy ratsy ny tany nafarany hiverina zany vady aman-janany dia niverina dia 2 alina sy andray andro manontolo dia tamin'ny rimaser reo dia rehefa tonga amin'ilay andro 17 avril fito amby 10 alakamisy zany dia nahazo alala ny olo rehetra samy mamonjy ny tranony dia izany niverenina izy mianakaby ao an-trano maraigna zareo niverina teo atoandro avy le feo hoe hisy hotsarainy raha mise amin'ny ariva saika nafeniny vadiny amin'ny tilikambo ny fiangonana eo tsy nanaiky izy dia izay efa nitantarahiko taminareo andray mandeha nampiomana amin'izay ny vadiny hoe ohatran'izao dia atsitrapo mihisy ampitiavana ny andrasany io fotoana sarotra io harivan'io ihany
dia vavaka fanao amin'ny tertiaire le boky fivavahana ny fikambanana igny no naitiny vavaka mandra-pahaliny any andro sy niala tamin'ny fivavahana igny raha mise fa teo dia hoe za sy hiala teto satria adidiko ny verenako eto amonjy ny kristiana dia anareo sahirana dia rehefa tonga amin'ny fatatsika ny tantara rehefa tonga amin'ny tranobe ny zavatra ny hiany adiana hevitra dia hoe ny rahalahy sy ho kasianareo dia izy irery ihany zany no voakasika n'ity zavatra ity fa sy isy ho voakasika n'izay ny rahalahiny azafady kely mpera firy moa le rahalahiny botivasho mba sara pasirina kely sivy mianadamako izy ireo fa tamin'izay efa nisy sy efa tsy teo etsony efa nisy zay fa ny teo tamin'izay rahalahy vesa ny izy mianada ny rahalahy mbola misy anankiray io moa raha mise ny zokiny indrindra dia mbola misy rahalahy anankiray izay mbola velona eto an-tanàna efa misy 10 taona eo zao teo izy tamin'izay na ray io tantara io araka ny filazany izy ihany taitra mafy dia narara dia nandry dia tsy nahita ny zavatra nitranga fa tena voan'ny tazo taitra mafy misy tamin'izay zavatra izay dia mbola nisy zandriny ramise anankiray izay mbola velona dia sady taizany ramise tato an-trano dia izy no iraka ny rainy nangalaka azy atany an'ala sy nitondra azy tany an'ala mbola izy koa nataony olo iraka hangalaka azy atao an-trano dia nampanaovina tangena tamin'izay dia voatery nandeha sinahy mihitsy zany nitondra ny rahalahy fantatry ny ramise io zavatra io ka io rahalahy io indrindro no nanakinany ny vady aman-janany nilazany hoe io ny zanako mibadiko ianao nitavandraiko havely an'io zay sady alahelo ny oranga io no reharehany no hoe nanahavitra ny vady aman-janako io ramise zay dia ny rahalany ny ramise taty afara mbola nisy zandriny koa anankiray efa maty tanora efa maty taloha keliny efa maty izy tamin'izay dia mbola misy anankiray zay mbola velona amin'izao fotoana izao fa mbola zaza izy tamin'izay mbola sy nahalalany an'izany ao anatin'izay any opera nanao hoana ny fahitan'ny olona ny fahavononany hiatrika an'izany hoe fisarana zany fa hiatrika an'izany hoe fiainana mangidy zany teo amin'ny farany sy haiko ny lazana azy merson fa ny olony ainan'izay no mba afaka manao teny momba n'io ka ny zavatra hita tao aminazy no tantarainy satria rehefa nalaina teo i ramise dia araka ny fanalazaiko taminareo angamba dia niteneny hoe asony ampanjaka ianao tonga dia nitsangana dia niteny hoe momba ny vady aman-janona zany dia tsy nanao veloma ny vadiny intsony mba sy ampitomany anazy tena sy fa nomeny vadiny le palto igny dia izy mbola naka lamba salapy zany hoe fonon-kidoro mainty samy mainty salamy hoe olo andeha hamonjy fahafatesana tokoa dia nisalovany zany le lampy igny dia nandeha tsy ny teny tsy ny volana intsony fa nandeha tsy mba mandeha amin'ny malahelo hoy le zandriny fa nandeha mafy mihitsy sy ny vatsavatsa mihitsy fa dia tonga dia nijoro dia nandeha fantany fa ho faty izy ary izy sisy fiakany mihitsy tsy ny salasaliny nandeha rehefa avy nikaiky fa avy hatrany dia nandeha zahay mafana manaraka anazy malaky izy ka hitanao sy naitin'olo izy tsy naitin'olo fa izy no mialoha lalana salamy Jesoa miakatra kany an Jerosalema Jesoa no mialoha lalana mandeha mafy tsy mila miteny izy agny ary ny zandriny izay nanaraka azy sy nisy navela hitra ao an-trano be fa tonga dia nampodiana trano dia niandra zavatra hitranga ny nahafantarany hoe maty izy dia ny lamba fonon-kidoro igny no natsipy ao an-trano ka ny raiziny fantany amin'izay fa vita ny tantara io no tena zavatra mangina